satria tsy izaho mihitsy ny aniry noe nisy famotehana na aniry sanatry ny mivava hoe isy sanatry ny mivava ladiny lela fifandonana na isy hoe guerre civile eto amin'ity firenena malalatsika ity. Zay ny antony lazaiko aminareo hoe mila mitandrina isika amin'izao ora sy fotoana itenenako izao matoa mandray fitenenana miteny aminareo mpitokona rehetrarehetra mitandreny ianareo satria misy milisy any anatinareo any, misy olona manana fitaovam-piadiana any izay lazaina fa olona avy eo aminareo ihany, izay lazaina fa nareo ihany ihany koa miteny hoe mila mitondra fitaovam-piadiana daholo. Ny robot, ny olona izay mibaiko atsika, ny herin'ny maizina no mitarika atsika ao anatin'izany. Tsy misy korotana, tsy misy ady, tsy misy fifandrafetana, tsy vova ao anatin'ny fifampiresahana sy eo ambony latabatra. Toute guerre se termine autour d'une table. Zay no antony natsokanareo an-kilasy kely, no natsokan'ireo ny mpitondra fivavahana, no natsokan'ny communauté internationale omaly. Ary zay raha ohatra ka fitakiana milaza ny hoe mikasika ny jiro sy ny rano no nyresahana no nitakiana tany am-pendohana, dia jerevy tsara ny zavatra mitranga fa lasa fandrobana, lasa fandravana, lasa fandoroana fa nanan'olona mitranga avy eo ary betsaka anakisa ireo olona izay very asa rava-pamanana ankehitriny amin'izao tsika miteny izao. Zay no antony tenenako amintsika ny hoe ny zavatra atao dia mitandreny ianareo. Za dia mitandro ny filaminana, fa ny zavatra navoriko mitandro ny filaminana dia ny hoe amerina ny fandriampahalemana eto amintsika, hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Jerevy tsara fa roandro tao anatin'ny hetsika zay natao iny sy nisy teto amin'ny firenena iny, dia mbola nitoy ny fandrovana ary nainga ho atao anatina na ny fiangonana azy dia nezana misy orobaina asany maizina ane zany, asany maizina zany. Ary jerevy tsara mila mitandrina tsara tsika amin'ny zavatra tian'olona hiaviana sy hoentina eto amin'ity firenena ity. Tsy misy manana tombontsoa tsika andeha hoe ifandrafy ny rehetra. Eto dia manao antsangana koa anareo an'ireo pomba sy miaro amin'ny demokrasia, satria maro ianareo ihany koa no te-hitrotro, maro ihany koa nareo no tsy mazaka ny zavatra misy, ka tsotra lazaiko aminareo hoe raha ny levitry nareo dia ataovy ao anatin'ny fitoniana sy filaminana zany, aza atao anatin'ny fandravana sy ny korotana, afaka ataonareo any amin'ny toerana misy anareo eny, satria zay ny demokrasia. Ny demokrasia dia misy ny azo izay amin'ny alalan'ny fividianana, ary ireo izay mahazo maranisa no nomeny vahoaka fahefana hitatana ny firenena raha ny filoham-pirenena mandritra ny 10 taona. Zay ny fetotoana nomeny. Mpanohatra dia afaka miteny raha tsy afaka, afaka miteny mazava ho azy ny fitakiana moa zao dia lasa ny amin'ny hoe mifelan'ny filoha, fa afaka manao an'izany ihany koa izay mifidy ny filoha dia miaro ny filoha ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana. Amin'izao tsika miteny izao dia maro ireo olona izay miasa amin'ny asa ny andavanandro, maro ireo mpandraharaha izay mitohy amin'ny asa izay tokony ataony fa mitaitaina no ny zavatra misy ankehitriny. Zay ny teneniko hoe ny fitakiana tsy voatery atao eny an-dalana. Za dia vonona mihely hoe ahoana mitondrantsika amin'ity firenena ity, inona zavatra tokony marentsika amin'ity firenena ity, ary inona ny zavatra lesoka rehetra izay apetratsika eto amin'ity firenena ity. Vao niresaka tamin'ny Banque mondiale omaly, ny aza-miasa tsy vita ihany no ajarevantsika fa dia eto dia miteny aminareo ary mamerina trano ny fialatsiny, mamerina trano ny fifonana. Raha toka misy ireo asa, ireo fihetsika, indrindra ireo tsy fampimombanana ny fitakanana teto anivon'ny firenena, mety misy zany. Ary eketo zany, satria ny fitakianareo mahakasika ny jiro sy ny rano, zavatra tsy tokony misy koa ny fitakiana, satria
efa rotonany ny tonga tao Tomasina ny groupe 105 mégawatt efa hektaona sy tapana ny ny tonga tao Tomasina ny parc solaire 50 mégawatt nefa tsy fahampiana rehetra tanina fotsiny dia eo amin'ny 50 mégawatt eo. Izany hoe zavatra tetikasa reo zany dia nafahantsika somatsara ny évité na indrindra afaka lazaina hoe tsy napisy amin'izao fahasorenana sy fahasosorana leonareo zany manana tetikasa sika ary mitondra vahaolana isika hienina dia tsy ampy sy tsy ny mamalo ny tena filana iray manontolo ny vahoaka malagasy azy. Ny zavatra tiako lazaina amintsika dia zao mila mitandrina isika satria tsy ekeko mihitsy ny faharavana ny firenena, tsy ekeko ny fampitehana ny firenena satria ny banque mondiale dia efa niteny fa raha misy sanatria ny vava adiny lelo no hoe fanovana fitondrana eto amintsika tsy manaraka ny lalam-panorenana dia miato ary mifoana daholo ireo tetikasa rehetra izay vatsiny ireo partenaire technique et financier atsika. Anisan'izany ohatra teneniko aminareo ny lalana amin'ny RN10 izay lalatany hatramin'izay eo amin'ny 400 millions de dollars ny valeur an'izany, ny lalana makany amin'ny RN13, ny RN6, ny RN12 sy ny lalana maro eto amintsika. Raha ohatra ka iresaka ihany koa tsika ny olana rano efa manomboka ny fanaovana ny amorona akona izay hiteraka famokarana rano hatrany amin'ny 60 000 mètres cubes. Izany hoe hamafa ny tsy fahampindrano eto Antananarivo, ohatran'izany ihany koa ny amin'ny faritra rehetra. Raha sanatria ka misy zavatra mitranga eto amintsika dia suspendu na foana avokoa izany asa sy tetikasa rehetrarehetra zany. Ka manana safidy tsika na hevitra satria raha zao ndray i Madagasikara no latsaka anatina krizy dia miteny aminareo fa hevitra any amin'ny folona 15 taona indray ny fandrosoantsika. Tsisy maniry an'izany mihitsy na mantsika rehetrarehetra, tsisy maniry mihitsy hoe mbola hevitra indray ity firenena atsika ity. Ka zay manao ansoavantsika hoe tsy ekeko ny tetika ratsy ataon'ireo olombitsy izay tsy mikatsaka afa-tsy mifamotehana ny firenena ity. Fantatra izy ireo, fantatra mitetika izy ireo te handray fahefana tsy amin'ny alalany fividianana ary zay ny tian'izy ireo atao ohatran'ny amin'ireny firenena afrikana maromaro ireny. Ka mila miray iny isika. Zao zany dia mieritreritra akory zareo androany aly fa andeha anapoaka ireo tranonjiro eny anivo ny fokotany rehetrarehetra eny. Efa misy ihany koa ny manakarana mampiasa ny jirama anapoaka ny transformateur. Ka eto dia miteny aminareo nareo izay any amin'ny fokotany amafisina ny andro maso tokon'olona mba hiaro amin'ny fanamam-bahoaka ary isy fandaminana ataontsika ao anatin'izany satria mila miaro amin'ny salahy isika. Ary indrindra ihany koa hiaro anareo mpiasa ny jirama izay mahafantatra an'ireo olona izay fahavariny ity firenena ity manao amin'izany endrika sabotage maro samihafa zany mba miangavy anareo mba tro izy ireo mba handraisantsika fepetra. Tsy misy manana tombontsoa amin'ny fampitehana ny firenena. Zay no lazako anareo hoe matoa eto, matoa mijoro, vonona ny hena, vonona ny fanometana ary indrindrindrindra vonona mitondra ny vahaolana eto Madagasikara. Mila mifamelona isika fa tsy mifamono, mila mifampiena isika ary za dia vonona eno anareo fa ny teny atao ny olana izay misy tsy voatery ataontsika eny an-dalambe fa afaka ataontsika ihany kosa ao anatin'ny fandaminana sy ny fifampinoana ho antsika rehetrarehetra. Manomboka androany dia nanapaka ny fanapa-kevitra satria be loatra ireo tsao, be loatra ireo langy izay aparitaka ka noho izany dia hiverina matetika aminareo eto anoro ny toromarika izay tokony homenanareo, ametraka ihany koa ny torolalana izay tokony mapetraka ary indrindrindrindra tsy anaiky hompitehana ity firenena ity. Ny farany nefa zava-dehibe mangataka aminareo malagasy rehetra tsy ankanavaka na eto antoerana na any ivelana
hitondram-bavaka ao amin'ity firenena malalatsika ity, hitondram-bavaka mba tsy sokorotana mba tsy ho latsaka lalina ao anatin'ny fahasahiranana ny firenena malagasy, mba hivavaka kosa mba hiaratsika tsiraiavy, mba hiaratsika mba hiarony ratsy, mba tsy ho azony ratsy izay tedi-dratsy izay tsy natao eto amin'ity firenena ity. Mivavaka dia manova zavatra maro, mivavaka dia ahafahantsika ihany koa mijoro sy indrindrindrindra anavitra amin'ity firenena malalatsika ity. Samitsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra misaotra tokola makately